dia ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny televiziona HP maneran-tany. Ao anatin'ity fandarana ity moa zany dia faly miarahaba ny vehivavy rehetra maneran'izao tontolo izao isika izay mpanaraka tsy tapaka ny televiziona HP ary fandarana spesiala kely ny fandarantsika androany satria dia manasa ny vehivavy tsara rehetra tsika fa mino fa efa mampangeta hitana sady ny fandarana izay ataontsika eto izany amin'ny tianio ity fa ao anatin'izany aloha dia hivavaka tsika metraka ny fotoana eo am-pelantanan'ny tompo alohan'ny fampiarabantsika sy hampandrosoantsika ny vahiny izay nasaina dia ireo vehivavy tsara rehetra atao anatin'izao fiangonana izao tsika ihany koa izay manaraka mivantana eto amin'ny Zoom tsika izay ny aparan'ny tany any dia faly izay mampandroso anareo atao anatin'ny fandarana ka dia fiadanan'ny tompo anao sy ny amponanao pasteur raha sitraka ao dia ameko anao tompo ny fanokafana ny vavaka. Iny ary voalohany indrindra dia miarabantsika rehetra hatramin'ity andro vaovao ity indray zany izay anokafantsika indray ny televizion HP ary Andriamanitra moa isaorana satria izy minaviny izao dia andao hivavaka tsika ary misaotranao zay Andriamanitra mbola mino tombonandro isanandro ary na ny ora na ny minitra dia faly zay manome voninahitra anao. Misaotra ihany koa ny amin'ny tolontsaina omenao anay ahafahany manome voninahitra anao amin'ny fandarana eto amin'ny televizion HP izay hitondranao mandrakariva ny atsaranao mba hotan'ny olona na fahita lavitra zany na omin'onjam-peo ny radio HP dia nomenao fahafahana izay manambara izany fahasahiana ary tsy menatra ny filazana tsara izay satria tsara ilay nanao anay ary tsara ihany koa no torianay amin'ny olona nambaranay amin'ny olona fa tsara ianao dia miasama mahery ao anatin'ny fonay ianao Andriamanitra raha mpitsoroy ny mpanomponao izay hitsorovao amin'ny beleto indrindra fa ny vehivavy izay anaovana resaka misokatra androany ary ianao no namorona ny vehivavy ho namandra lehilahy satria tsy tsara raha irery raha lehilahy ho ianao dia nanaovanao vaditsazo azy ka dia ampiteneny ireo anabavy ireo Andriamanitra mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany ary anatria feno izao fotoana izao ianao raha kofamirano izay rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manaovana izany vovaka izany. Amen. Amen. Iny ary dia tompotry ny tompotry ndraiky tavy tany fitenena nampavirina Chantal akasitraka nanay fitenenana. Amen. Ia misaotra anao pasteur ny amin'izay vavaka fanokafan'izay dia araka ny efa nampatsivona antsika moa teny am-piandohana fa ny fandarantsika androany dia spesiala satria manasa manokana ny vehivavy tsara rehetra tsika fa alohany hampandrosoantsika azy ireo dia misy moa mpiara-miasa eto misy any pasteur Mario moa zany izay azo atao hoe vahiny ny tompontrano ihany koa iara-molavolana izao fandarana izao mamerina ny fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao pasteur. Jesosy ianao. Amen. Tsika rehetra dia amen dia eo ihany koa raha nadafaly raha kotsizafy izay miara-manolotra ny fandarana sy hitondra ny famolavolana ny fanontaniana izay mety hipetraka ihany koa miarabanao raha nadafaly fa in Jesosy ianao sy ny ankonanao. Amerina fiarabana ho antsika rehetrarehetra dia ampifaliana tokoa ny arahana mitafatafa miaraka amin'ny vehivavy eto amin'ity takarivo ity tahin'ny tompo daholo. Amen. Ia tsy adino morana dahery raha zaka manarina izay ao ambadimbadika ao izy manona fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao raha nadahery fa in Jesosy ihany koa ianao Amen. Ia dia ampitsikitsikina mihitsy zany miarabaiko anareo ihany koa satria tena faly satria eto zany dia apetraka manokana ny atao hoe fankalazana ary tena hoe fametrahana ny vehivavy mihitsy eo amin'ny atao hoe tombam-bidiny mihitsy zany mapetraka tsika androany dia hitoraka voninkazo amin'izy ireo tsika noho ny fankalazana zany ary betsaka ny zavatra ho lazaina fa dia miarahaba antsika rehetra era-po era-tsaina zioky zany rahalahy anabavy ray aman-dreny an-tsaina rehetra eo amintsika re fiadanan'ny tompo. Amen. 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 Tsy adintsika no amin'ny lafiny teknika ao ambadimbadika ao izay mandrindra n'izao fandarana izao misy ny Ranada Victoire dia miarahaba antsika ao ambadimbadika ao dia hitanao manokana ny tompo ianao sy ny ankonanao Ranada Victoire. Izay no ela fa araka ny efa nampatsivona tamintsika teo dia ny vehivavy tsara no miantrano eto amin'ny televiziona HP ka avy hatrany dia raha misy ny
horonan-tsary rehefa voahoma ny teknisian ambadimbadika ao alohany hanomezako andrana-dahery ny fisokafana dia atoritsika amin'ny teknisian ambadimbadika ao raha misy ny horonan-tsary efa azo aroso alohan'ny hidirantsika tompoka dia hanaraka mivantana an'izay horonan-tsary izay tsika ary. Le 8 mars, cette journée n'est pas comme certains le pensent la journée de la femme, mais bien celle des droits des femmes. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes clamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe au début du XXe siècle. La création de cette journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par l'allemande Clara Zetkin, et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire avec ses compagnes féministes Vanessa Armand, Alexandra Kollontai et Rosa Luxemburg. Les femmes en Europe et en Amérique du Nord n'ont jamais arrêté de se mobiliser depuis le 8 mars 1910. La date n'est tout d'abord pas fixée. Et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières à Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Pour information, en 1917, c'est une marche pacifique organisée par les ouvrières de Saint-Pétersbourg qui réclament du pain et le retour de leur mari du front. Cette manifestation est considérée par les historiens comme le début de la révolution russe. Après 1945, la journée pour le droit des femmes devient une tradition dans le monde entier. La date est réinvestie par les mouvements féministes des années 70 et la Journée internationale des droits des femmes est reconnue officiellement en 1977 par les Nations Unies. Elle le sera ensuite en France en 1982. C'est une journée de manifestation à travers le monde et l'occasion de faire le bilan. La femme ne doit pas seulement être nécessaire à son foyer, mais à la société tout entière, et je pense qu'elle doit tendre et jouer un rôle à part entière avec l'homme. La journée des droits des femmes reste aujourd'hui encore d'une brûlante actualité. Misaotra ny teknisian tsika tamin'ny horonan-tsary fohifohy iny dia pitako aminao avy hatrandra dahery ny fitenenana. Eny misaotra anao Anabavy, napita ny fitenenana ary fifaliana ho ahy mihitsy zany ny andraisy atao hoe hitondra ny fampidirana mikasika ny ity fankalazana ny vehivavy ity, fa miteny zavatra betsaka ilay horonan-tsary izay nresahantsika teo. Ny zavatra hitantsika teo dia tena hoe ohatrany hoe ankalazaina fotsiny ny fahavalo martsa isa-taona milaza hoe zoam-pirenena atao hoe ny zoan'ny vehivavy manko zany no lazaina, ary izy ity dia iraisam-pirenena mihitsy dia raha hitantsika tamin'ny horonan-tsary teo dia gidagida be mihitsy zay vo azo zany zany atao hoe zoan'ny vehivavy zany. Raha tsy resaka fotsiny tsika ty misy anankidimy izy io tena nitakin-jareo ny tena marina nitaka izy ny atao hoe ahafahany miaina zany hialany ny atao hoe herisetra manjoan'izy ireo, satria hiaran'ny herisetra ireny vehivavy ireny matetika mbola betsaka ny atao hoe femme battue fezaka taiza, mbola miady amin'izany, mbola misy miady amin'izany na dia atao hoe tsy vitsivitsy mbola maromaro ary tena enjehan'ny lalàna mihitsy ny atao hoe fampijaliana miseho ao anatin'izany, ary misy koa ny atao hoe fanavakavahana misy avahana ny vehivavy tsy mitovy zo amin'ny lehilahy. Ao ihany koa ny atao hoe ny fahasalamana zo eo amin'ny fahasalamana tomombana sy ny atao hoe eo koa ny zo mikasika ny makany mianatra zany. Taloha vehivavy tsy mba mianatra dia nisy am'izay zany zo eo amin'ny mandeha mianatra dia mitovy zo mihitsy na ny atao hoe fanadinana sy ny karazany diplôma izay azo dia nampitoviana mihitsy ary dia zany koa moa dia tonga hatrany amin'ny hoe zoan'ny vehivavy eo amin'ny resaka karama mba hampitoviana amin'ny lehilahy satria asa mitovy zao dia misy ihany ny atao hoe lanja tsy mitovy ihany koa, ary dia tonga koa tamin'ny atao hoe
eo amin'ny resaka ara-politika dia tafiditra amin'ny atao hoe zo ny mifidy ihany koa. Reo ny anankidimy tena tafiditra nitakin'ny vehivavy hatramin'izay raha nijerentsika teo izy dia hoe gidagida be satria misy rotaka be raha misy ireny miserisetra manam-pahatonga zany fanitenana ireo zo ireo ary fankalazana sisa ny nataontsika ankehitriny ary nahoana tokoa moa no tsy ananan'ny vehivavy zo tahaka an'izany satria tsy tokony asiana ankilabao hoe vehivavy atao ankilabao na ambaniana na atao hoe atao atokana ao avahana asiana fanavakavahana zany na ny lehilahy koa zany tsy misy atao hoe tokony atao avahana ihany koa na tsy asiana ambony ambany fa ampitoviana daholo satria raha tena dinihana misy koa ny baty misy koa zany fa vitsivitsy zany fa raha resahantsika fotsiny zao hoe fa izany lehilahy sy ny vavy raha niainga tato amin'ny ama-kristianina antsika dia miainga tsika ny atao hoe ao amin'ny baiboly miainga mihitsy ny vehivavy dia hoe avy amin'ny lehilahy zany hoe nalaina ny taolatezana lehilahy zay moa filaza anazy zany fa raha ny tena zoina moa izy dia fa nazavaintsika teto fa ny taolatezana milaza fa fiainana ary nalaina zany ny fiainana ary ny fiainan'ny lehilahy zany nakan'Andriamanitra nampisindritory natao opération chirurgicale mampitolagaga tsy vitan'ny olombelona tamin'izao nataon'Andriamanitra tamin'izany dia nataony nalainy ny aina zany hoe ny ADN natao aminy dia nalainy anatin'ny ADN misy chromosome lehilahy XY chromosome vehivavy XX nalainy ny chromosome X ny lehilahy dia duplikeny nataony XX dia noforoniny vehivavy zany hoe avy amin'ny raha lehilahy nalaina ny chromosome no namoronany raha vehivavy avy indray raha vehivavy rehefa ny fahaisan'ny lahy sy ny vavy mahatonga ny fiterahana vehivavy indray no miteraka avy eo mamoaka ny lehilahy raha tena zoina zany dia ohatra mitovy amin'ilay hoe iza ny taloha ny atody sa ny reny akoho dia eo tsika hoe misy manao hoe ny atody ny sasany hoe reny akoho nefa ny reny akoho manome atody ny atody no nanome ny reny akoho dia tsy misy zany ny taloha sy ny aoriana fa Andriamanitra no ny alohan'ny zavatra rehetra ary Andriamanitra mpamorona no namorona anisan'izany hoe tsy nasiany misy kely lanja sy avo lanja izy ireo fa dia nampifamenony tokoa dia izay tokoa zavatra hitantsika fa dia mifameno tokoa raha lehilahy sy ny raha vehivavy eo amin'ny asa izay rehetra sahany na dia ny fitezana ny zanany azy dia manana indraikiny avokoa izy ireo ka raha misy tsy ampy ao dia mitanila raha tsisy raha lehilahy dia mitanila raha tsisy raha vehivavy dia mitanila ihany koa mifameno ireo ka izao tsika dia milaza hoe makalaza ny vehivavy fa tia be da be ny vehivavy ihany koa tsy azo atao ambany zavatra fa mitondra asa manokana izy eo amin'ny atao hoe ny fiainan'ny fiangonana raha tsy resaka fotsiny tsika raha miresaka ny zany atao hoe tsara voalohany hitantsika ao amin'ny baiboly dia Debora ohatra izay tsy afaka manao ny linina mihitsy baraka fozy baraka hoe raha alefanao hiady anohatra koa hiady amin'ny kananita tsy andeha mihitsy hiady amin'ny Sisera raha tsy miaraka aminao dia na ozy Debora tamin'izay hoe andeha ihany anaraka anao hitantsika zany eo amin'ny mpitsara toko faefatra ny andiny fasivo hoe andeha ihany aho izy hiaraka aminao kanefa tsy ho voninahitra ao izao fa izao alehanao zao satria eo an-tanan'ny vehivavy eo an-tanan'ny vehivavy no ivarotan'Andriamanitra ivarotan'i Jehova any Sisera zany hoe tsy baraka ny namono any Sisera izay fahavaliny fa vadiny iza moa tianaran'izy teo vadiny Eberakenita zay hita mpitsara toko faefatra ny andiny fafito ambin'ny folo zany hoe Jael zany Jael vadiny Eberakenita no nahafaty fantatsika ny tantaran'izay nahafaty any tamin'ny fitaka namonony any Sisera dia zany hoe tsy voninahitra baraka koa fa mbola vehivavy ihany koa ary zany hoe vehivavy zany mamono nahafaty an'le Sisera dia tena fahambaraka mihitsy satria commande ngeza be ny jabiana mihitsy izy io Sisera io nefa dia vehivavy nandavo azy dia fahambaraka tamin'izany zany izy ka hoe aiza raha le lehilahy raha tsy le vehivavy no nanao an'izay zavatra zay ary aty amin'ny testamenta vaovao dia raha tsy resaka ny Dorcas fotsiny tsika tsy resaka ny Lydia tsika izay napetrahany amin'ny fivoriana ny fiangonana voalohany raha tsy resaka koa tsika eo amin'ny Jesosy izay
hitantsika hoe ny mpanaradiany Jesosy dia hita ao amin'ny Matteo 7:20-25 sy ny 9:dimapolo zany de nanaraka ny Jesosy hatramin'ny farany hatrany amin'ny Jerosalema de andiam-behivavy marobe zay nositraniny ireo ary hita mihitsy moa fa raha ohatra jerentsika eo amin'ny Luka 9:9 eo amin'ny andininy voalohany eo de hitatsika fa be da be ny vehivavy nanaraka Jesosy zany raha vakitsika de hoe ozy izy hoe ary ny 12 lahy nanaraka azy nanaraka Jesosy zany ary eo amin'ny andininy faharoa de hoe mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanaratsy sy ny aretina dia i Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany demonia 7 sy Joana vadiny koza mpitandrina ny fananan'ny Herode ary Sozana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Eto zany ny vehivavy de mahavatra mihitsy manompo azy amin'ny fananany. Eto izy tsika de mahita ihany koa fa misy mpitandrina ny fananan'ny Herode ny vadiny anankiray amin'izy ireo izay resahantsika hoe tena nampiasa ny fananany mihitsy ny vehivavy mahasa ka ao amin'ny vehivavy zany dia raha tsy resaka fotsiny tsika hoe ny vehivavy ihany koa nitonga voalohany nitondra hafatra hoe nitsangana ny tompo avy any am-pasana izy de izy nitondra ny hafatra nandeha nilaza ny mpianatra sy ny mpianatra rehetrarehetra izay manaraty hoe nitsangana tokoa ny tompo nilaza ny vaovao mahafaly nitondra ny vaovao mahafaly ary tsy azo atao ambany zavatra mihitsy ny vehivavy fa tena misy lanjany be da be mihitsy ka de zay no antony ankalazaitsika sy iarabantsika ny reto vehivavy tsara ireto tsika tsy miarahaba vehivavy ratsy fa vehivavy tsara ao amin'ny tompo no resahantsika satria manana anjara asa lehibe izy ireo eo amin'ny fanarahana ny tompo sy eo amin'ny asa ihany koa fampandrosoana indraindray ny fanjakan'Andriamanitra fa fantatsika fa ny tena hoe anisan'ny tena manam-paharetana tsy mitoraka voninkazo fa tena milaza ny marina fa raha tena misy manana faharetana tena faharetana de ny vehivavy ny anisan'ny fa manana natiora atao hoe manana faharetana indrindra satria izay namezana azy an'io mba hahafahany miteraka fa tsy moramora miteraka mbola tsisy ny laniteraka teto nisy hoe akolabevoka fa ny vehivavy no tena afaka miteraka ary tsy moramora zany ary zany de mamea sady toetra manana ny atao hoe faharetana ary ny vehivavy rehefa tena manana faharetana dia tena misongadina mihitsy amin'ny atao hoe tombambidin'ny vehivavy marina vehivavy tsara zanak'Andriamanitra zanaka vavin'Andriamanitra de apetraka ao amin'ny misokatra am'izay zany ny fanontaniana angamba tonga de ameko ny pastera angamba aloha ny fanampiana zay resaka zay mba ampirindra tsara sy ametraka tsara ny atao hoe fototra ny fandarana androany mialohan'ny fanontaniana rehetra. Eny ary voalohany indrindra moa ny teniko zany dia mitodika anatin'ny baiboly satria pastera ny tena de tokapotaka ny sino sy ny fomba fiteny zay de tsy manapoafatsy ny rano ka ny ten'Andriamanitra anatin'ny baiboly na soratra masina de fantatsika fa tany am-boalohany no niforonany zany tokantrano zany ary araka ny fanambarako tao anatin'ny vavaka teo hoe tsy tsara raha lehilahy hoy Andriamanitra de anaovako vady saza ho azy izy rehefa nandalo tontolo ny biby isan-karazany arak'izay iatsony adama azy de tsy hita zay mendrika ho vadiny zany hoe vady-panampy zany fa rehefa hitan'Andriamanitra fa marani-tsaina i Adamo de safidy ny tena sitrapon'Andriamanitra izy de azoko lasaina mihitsy hoe zay rehetra no heveriny ho vady na zay rehetra no heveriny ho tsara dia mahisy tenany ary tsy nakasitraka an'izy ary na de Andriamanitra ary za anisan'ny tena mba fantana mipetraka tampo mihitsy hoe fa maninona moa Andriamanitra ny drakoneta raha hoe tsy tsara raha nisy zatra nataon'Andriamanitra zany tsara avokoa ninona nataon'Andriamanitra de hoe tsara indray tsara avokoa rehefa tsara indrindra azy fa tamin'ity ndray mandeha ity de mipetraka mihitsy ny fanontaniana hoe
naninona loatra le dia Andriamanitra le parfait, Andriamanitra tsisy tahaka azy no miteny hoe tsy tsara raha irery rarela. Dia eo zany no tena tiako hoe anamafisana tena lahy ery teo hoe misy tomba bidy ny vehivavy, misy valeur ny vehivavy, na dibe ary manao tsinotsinona vehivavy raha eto amin'ny akapeo fotsiny resantsika dia atonga mobina tsisy zany hoe sarabady zany nasana vehivava mitady lalana no divorce, na sanatra koa ary misy mamono vady na manitsaka tsabady na ho an'ny lehilahy io na ho an'ny vehivavy. Isaoran'Andriamanitra moa tsisy zany hoe andro raisam-pirenena ho an'ny lehilahy ka lehilahy ndray miadoso amin'ny vehivavy fa indrisy fa misy ihany zany indraindray fa isaorana pitiben'Andriamanitra fa hatramin'izay moa zany dia tain'Andriamanitra daholo ny tokantrano izay mijoro amin'ny fahamarinana ary ny fahamarinan'Andriamanitra rery ihany izay arahantsika dia izy no manoro lalana antsika amin'izay tokony ataontsika rehetra hatramin'ny safidy. Ny vady vidinao vadinao ary dia tsy anao no mifidy azy fa Andriamanitra. Raha ohatra ka kristianina zay zany mampiavaka antsika kristianina izay manaraka ity télévision agapety maneran-tany ary ho anao izay tovolahy indrindrandrindra na tovavy aza miala baiboly, aza miala ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy miditra tsehatra hasondriatory ianao ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe aza mbola mamono fitiavana ozy izy raha tsy amin'ny fotoana. Zany hoe chaque chose à son temps, misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra ka raha mbola tsy taitra ilay fitiavana aza tairina aloha izy, aloha taitra ho azo izy ary aloha Andriamanitra mihitsy no hanaitra azy tahaka ny tonga azy nampatorany Adama ary rehefa sondritory Adama dia noperen'Andriamanitra ny taolatezany. Rehefa nalay ny taolatezany Adama dia iny nentin'Andriamanitra namola volany olona izay antsoina hoe vehivavy ary dia netiny teo amin'ny Adama izy dia taitra tamin'ny toromaso ny Adama ary rehefa nahita ny Eva izy dia ozy hoe tena ity kosa dia atao hoe Eva ozy izy satria taolana avy amin'ny taolako ary nofo avy amin'ny nofo. Zany hoe tena izy tenany ihany zany no nakan'Andriamanitra ary zavatra mahagaga dia ahoana no nahafantarany Adama fa avy amin'ny taolany avy amin'ny nofony io dia mazava azy le instinct tany anatiny zany maso ny jery ny mino fa misy fifandraisana be deaibe na fifandraisana akaiky teo amin'ny Adama sy Eva ary nahatonga ny Adama zany misy fahatairana tanatiny tany, misy fahatairana ary le fahatairana tsy hoe fahatairana arano fotsiny na hoe émotion érotique na sentimentale na fa le izy tena hoe avy any amin'Andriamanitra mihitsy no tonga le révélation fahafantarako azy dia zay zany mahatona ny tena hoe misy tombany misy tomba midy avo ny vehivavy kanefa zany koa tsy midika hoe satria ajaina ny vehivavy na mena toerana dia lasa ny vehivavy hoe lasa nitsakitsaka ny raha lehilahy. Tsia samy manana ny toerana misy azy ireo araka nanamboarin'Andriamanitra azy araka ny voalaza hoe lahy sy vavy no nanamboarin'Andriamanitra tahaka ny endrika Andriamanitra. Zay le endrika Andriamanitra io zany no tokony ho hitan'ny lehilahy ihany koa ny vehivavy hoe tsara no nanaovan'Andriamanitra ny vady io satria avy amin'ny tenanao ihany io matoa ianao miteny fitiavana azy tia azy dia avy aminao ihany nakan'Andriamanitra anio ary mezana voninahitra an'Andriamanitra le nahary azy ka nahatonganao samy teny hoe vadiko dia nofa avy amin'ny nofoko taona avy amin'ny taonako ka dia alaiko vady ary ampiakariko satria tadidin'ny fampiakaran'ny Kristy ny fiangonana koa rehefa ho avy zay fotoana zay ny vehivavy ka dia zay ngamba no fampidirana tiako hanampiana ny tendrala hery manampy raha zaka manaraka teo amarako azy dia ny ten'Andriamanitra hoe dia andao ny ray sy ny reny raha lehilahy ka tsy ambana vady dia ho nofo ray ihany izy roroa nofo ray ihany nefa anankiroa mitambatra zany nofo ray ihany resantsika mikasitsitsy rehefa aveo fa resaka vehivavy no tena fatoantsika aloha androany averiko any amin'ny tompony raikitra no fidirena mankasitraka manome fahafanoteny. Amen. Dia mankasitraka anao pasteur, mankasitraka ny ranadahery ihany koa izay efa nitondra ny fanazavana fampidirana teo dia arak'izay hoe ho ametrahantsika fanontaniana moa ireo vehivavy tsara rehetrarehetra izay tafavory eto amin'izao fotoana izao dia atolotra avy hatrany ny ranadafaly
ny fametrahana ny fanontaniana voalohany ary dia afaka miomankoma antsika vehivavy tsara rehetra malo ny fanontaniana tompoko. Ia, misaotra amin'ny fitenena rana vavy Chantal dia mamerina moa zany ny fiarabana manokana ho an'ny vehivavy na tratran'izany hoe andro fankalazana ho an'ny vehivavy zany ny valo marsa moa zany dia resaka hoe tombany moa pastera sy lalahy eto dia ny tenin'Andriamanitra ny mihoabolana toko faraka amin'ny 310 dia milaza hoe iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Maro ny resaka efa natsidiky ny namana mpiara-miasa tao mikasika ny hoe vehivavy, resaka zo, resaka araka an'Andriamanitra, fa ny fanontaniana apetrako voalohany dia hamaky tenin'Andriamanitra aloha dia aorian'izay famakiana ny tenin'Andriamanitra eno ametrahako ny fanontaniana ho an'ny vehivavy zany izay efa miomakomana amin'izao fotoana izao dia ny ohabolana toko faraka amin'ny 330 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsara-tare fa ny vehivavy matahotra an'i Jehova ihany no hoderaina. Betsaka ho any resaka efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tao ny resaka fanazavana, resaka ny Adama hoe taitry Adama tsy amin'ny resaka ara-nofo ihany fa amin'ny resaka ara-panahy koa. Za moa aritsika tsisy nahita hoe nanahoana tokoa moa zany bikan'ny Eva zany ny fahitany Adama tamin'izany hoe bikan'ny Eva ka tena hoe nahatonga azy taitaitra be mihitsy. Fa ny fanontaniana apetrako voalohany ho an'ny vehivavy dia izao hoe misy ny tantara maro ny seho tao anatin'ny Baiboly tao mikasika ny vehivavy. Fa teto ny tenin'Andriamanitra dia manamafy hoe fa ny vehivavy matahotra an'i Jehova ihany no hoderaina ozy izy. Misy antony manokana mahatonga teren'izay ny tenin'Andriamanitra. Fanontaniana voalohany apetrako zany ho antsika vehivavy dia hoe inona moa ary ahoana zany tena hoe vehivavy matahotra an'i Jehova zany ka hoderaina. Amen. Ia, misaotra ny ranadafaly amin'izay fanontaniana izay antsika ny madame pasteur avy hatrany izay efa vonimboninao Ravavy Vola, Ravavy Julia, maromaro ny viavy tsara ato, Ravavy Tojo, menantsika ny fitenenana ary amin'izay fanontaniana voalohany izay. Sokatra ho antsika ny fitenenana. Eny ara dia raisiko avy hatrany ny fitenenana inona natao vehivavy matahotra an'i Jehova. Makasitraka antsika nametraka fanontaniana ary nanona ny fiadanan'ny tompo antsika rehetra izay manaraka izao fandarana televisiona izao. Ny vehivavy matahotra an'i Jehova moa zany dia azo lazaina koa vehivavy manam-pahindrena satria ny fiandoham-pahindrena dia ny fatahorana an'i Jehova sy ny tenin'Andriamanitra. Vehivavy matahotra an'i Jehova dia manana fahindrena mandeha araka ny tenin'Andriamanitra, zany hoe mitondra tena araka ny tenin'Andriamanitra, mitondra tena araka ny izay voasoratra anatin'ny Baiboly. Misy moa zavatra voasoratra manokana ho an'ny vehivavy, fitondran-tena manokana ho an'ny vehivavy dia ny vehivavy endry zany dia manaraka an'ireny voasoratra ireny. Ary misy tenin'Andriamanitra anankiray izay koa manao hoe ny vehivavy endro izy manamboatra ny tranony, ny vehivavy adala mandrava ny tranony amin'ny tanany. Antsika amin'izany hoe manamboatra ny tranony zany azo lazaina hoe trano vehivavy endry koa zany dia manangana ny tranony, kolokolo ny tokantranony, ny fiainan'ny mpivady, ny tokantranony miaraka amin'ny zanaka amin'ny vady aman-janaka, karakaran'izay ny vehivavy endry. Mety raisina amin'ny côté ara-nofo fa raisina koa amin'ny côté ara-panahy koa hoe manangana ny trano fanahy, zany hoe tsy vita fotsiny mikarakara ny hoe atao izay atao ankizy ho salama tsara, tafita tsara, lasa ambony sy ny sisa, fa eo koa ny fikarakarana ny ara-panahy, trano fanahy, satria tsika dia trano fanahy. Atao izay tsangana ny ara-panahy ny ankizy ny ankohonana. Ka ny vehivavy endry zany dia manangana ny trano ara-panahy, trano ara-nofo ihany koa, donc ny ara-panahy no tena plus important. Dia fatahorana amin'ny Jehova, vehivavy matahotra an'i Jehova zany amin'ny zavatra rehetrarehetra atao dia misy tahotra an'Andriamanitra, na misy mahita na tsisy mahita dia mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, amin'ny fitondran-tena rehetra na ao anatin'ny tokantrano na ivelan'ny tokantrano dia miaina amin'izay fatahorana an'Andriamanitra izay. Izay aloha no azoko ambara mikasika an'izay hoe vehivavy matahotra an'i Jesosy izay voninahitra ho an'i Jesosy. Meko ny hafa angamba ny fitenenana maromaro tsika ato araka voalaza teo
afaka mandray fitenenana. Misaotra anao madame pasteur ny amin'izay fandraisana fitenenana izay dia mamerina trano ny fiarabana moa zany amin'izao hoe fetin'ny vehivavy izao dia mamerina trano ny fiarabana ho anao antsika vehivavy rehetra ato raisintsika indray ary Ravavola Rasolindray be, Ravavyanita Rakotsizafy, Ravavy Julia maromaro tsika dia tonga dia efa afaka mandray fitenenana avy hatrany averiko any aminao raha nadahery mandra-pimakoman'ny andray fitenenana manaraka indray. Eny ary mandra-pimakomany mpamaly fanontaniana zany na misy dia anampy izay mety fanontaniana ihany koa. Izaho zany manana fanontaniana ambony fanampiny izay rehetra izay ihany satria mahatsiaro ny ataoko hoe ny tantarako manokana sy ny renika ohatra izay vehivavy tsara hitako voalohany vao nisokatra amin'ny masoko dia ny reniko. Ary mino aho fa isika rehetrarehetra dia mitovy an'izany foana, misy ary mahavita tononkalo ho an'ny neny ohatr'izany foana. Ny valomarsa dia ankoatra ny fankalazana ny zon'ny hoe ny vehivavy zany dia ny valomarsa dia fotoana nanambadian'ny reniko tamin'ny raiko valomarsa 7 ny valomarsa 9 sy 9 ihany koa dia fotoana nahafatesany. Dia ny valomarsa zany dia eo zany mahatsiaro foana hoe nahafatesany dia teo koa nahatsiaro foana hoe io natao mariazy ny reniko. Ny reniko izay mitondra tokoa tamin'ny fiainanay zany nataoko hoe ny raiko tamin'ny fotoana no mpankiditra ny ataoko hoe ny fidiram-bola atao tokantrano ary nanam-bola be mihitsy ny raiko tamin'izany dia niadana ny fianakaviana fa nisy fotoana resaka politika dia voatery exileta dia andafy izy ary maty taty andafy. Nandritra an'izay izay tamin'izany mbola tanora mbola adolescent kambo izay tamin'izany dia io renina io izay tsy nanana antom-pivelomana satria fatsy zany velominy rainay nanam-bola be dia voatery nikaroka nanomboka nitady hoe andeha anjaitra sy ny karazany andeha hivarotra vokatry ny zaitra dia nahitan'izany ahako an'izany atao hoe finiavan'ny vehivavy any reniko zany reniko vehivavy ny finiavany tena hoe tsy maintsy veloko ankizy reto zanako reto. Dia hitako mihitsy fa voalohandohan'ny fisainany sy ny fiainana dia ny zanany. Dia tena manao vivery ny ainy mihitsy izy amin'izany famelomana ny zanany zany fa miaro tory izy tsy matory izy dia avy eo izy mivarotra ny asa tanany nefa nefa izy vadin'olona ambony be dia nanjary nanao an'izany ary dia tafitany daholo ny zanany dia izy io zany tena hoe ny fijeriko azy zany dia tsoka hoe tena zany ka tena nahitan'izany atao hoe finiavan'ny vehivavy ary tena hoe faharetan'ny vehivavy ary tena hoe fitiavan'ny vehivavy ny zanany tsy mandao any zanany mihitsy. Betsaka nefa ny lehilahy mandao ny zanany ny vady aman-janany. Vitsy angamba ny vehivavy ary tena misy vehivavy ratsy mihitsy angamba ka dia tena hoe nandao ny vady aman-janany. Fa tena ny ankamaroany dia ny lehilahy mandao ny vady aman-janany fa ny vehivavy dia matetika ohatran'ny reny akoho mitazona ny zanany foana eo na ao ny akoho ray amina ray na akoho na tsy ao dia tehiriziny sy velominy foana ny zanany. Ary izy ihany koa ny mamelona voalohany ny zanany mampinono ny zanany. Ny fanontaniana tiako apetraka na hoe ahoana re aminareo vehivavy ahoana ny fijerinareo an'izany atao hoe reny fianakaviana move tany amin'ny mbola tsy reny ny vehivavy dia efa manana toetra sahady faniriny sy fikolokoloana eo amin'ny fitezana izany fitezana zanaka zany asa eo amin'ny saribakolo zany eo amin'ny tsokonina zany reny ve mamolavola sa misy natiora hafa mihitsy makoatra ny lehilahy sy mamolavola ny toetran'ny vehivavy ka tonga azy vehivavy tsara
araka ty oabolana fa araiky amin'ny telopolo voalazana lahy teo dia mampitolagaga tokoa. Angamba omeko ny hafa amin'izay fitenenina fa karazana fanokafam-bavony zay ahafantarantsika ny lanjan'ny izany atao hoe renim-pianakaviana, lanjan'ny vehivavy, tomban'ny vehivavy. Efa meva koa manangamba i ranabavy Julia zany fa azonenanao no afaka miteny ianao. Makasitraka indrindra nanomeny fitenenana dia miarahaba antsika rehetra mpanaraka amin'izao fandaharan'ny televiziona kafe izao dia misaotra ny tompona andraikitra atao amin'izao fandaharan'izao ihany koa napetrahan'ny vehivavy tsara amin'izao fankalazana ny andron'ny vehivavy izao. Dia tena hoe faly zahay mandroso atao amin'izao fandaharan'izao. Dia amaly ny fanontaniana izay napetraky ny ranadafaly aloha zany amin'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko faraiky amin'ny telopolo andiny fahatelopolo hoe fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany no deraina. Misy endrika manokana eo amin'ny vehivavy. Matoa zany matoa Andriamanitra ny teny ty hoe fitaka hoy izy na tsarambika dia manana ny maha izy azy ny vehivavy, manana ny bikany, manana ny hatsarany, tena hoe azo lazaina hoe ilay fahatsaran'Andriamanitra aloha dia hita taratra eo amin'ny vehivavy. Dia nefany eto moa izy ny tenin'Andriamanitra dia hoe fitaka hoy izy zany fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no deraina. Dia matetika ny toetra ao anatin'ny vehivavy ao anatin'izay fahatsarany izay hoe manana bika, manana endrika tsara, dia entina irehare iny, entina tena hoe anaovana filana ohatra, entina amitahana olona ohatra, satria endrika ety ivelany ilay izy fa tsy ao anaty zany fa ny tena tadiavin'Andriamanitra zany ny fahatahorana, zany hoe ao anatin'ilay vehivavy, tsy ilay endrika ety ivelany hoe ianao tsara, ianao mendrika, tsy izay. Ozy izy hoe fitaka ihany ireny ozy izy, nefa zavatra hita eo amin'ny toetran'ny vehivavy fa ilay ao anatina hoe manana toetra matahotra. Matahotra n'Andriamanitra moa voalohany indrindra, matahotra ny vadinao, matahotra ny mpiara-monina. Tsy hoe ianao matahotra hoe hiafiafy na hoe matahotra hoe sao dia anaikitra anay iny, sao dia hitezitra anay iny, tsy izay fa ilay fanajana. Dia izany tena takian'Andriamanitra hoe ny vehivavy feno fanajana an'Andriamanitra, feno fitiavana an'Andriamanitra. Izay zany tena tian'Andriamanitra ho teneny, tsy ilay tena hoe matahotra hoe io Andriamanitra mampatahotra dia andeha atahotra tokotra, tsy izay ilay izy. Dia ny antoka malina an'ilay fanontaniana teo zany dia izay hoe isika vehivavy tsy tokony irere amin'ny hoe tsika nomen'Andriamanitra fahatsarana fa fitaka ao antsika io. Za zao raha mijery ny tenako dia oza hoe tsara ka, tena no isaorako an'Andriamanitra nanome fahatsarana ary mendrika ho any fahatsarana nomen'Andriamanitra, fa tsy entiko irere iny, tsy ho entiko iny anaovana filana maro samihafa, indrindra rehefa hoe vehivavy manana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainana, dia ampiasao ilay mahavehivavy tsara anao, ilay fahatsarana nomen'Andriamanitra anao hiaina amin'ny fahatahorana dia ny fanajana an'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra ary fitiavana ny olona rehetra. Dia teo koa moa raha nada hery nametraka fanontaniana hoe efa isika vehivavy hoe tambola kely teo amin'ny fiainantsika dia efa nisy fotoana nanana etaeta hoe any aoriana any manana tokantrano, mba hikarakara tokantrano. Dia tena zavatra niaina, raha izaho manokana zany dia tena hoe niaina tao anatin'izany tamin'ny fahazazana, hoe manao
manao dinety kely de iny de fa entina anehoana hoe any aoriana any zany rehefa manana tokantrano de ohatr'izao ny anaovako ny tokantranoko, manana saribakoly de amboamboarina tsara le volon'ny saribakoly de ohatr'izao ny anaovako ny volon'ny zanako. De tena zavatra misy zany a, de tena hoe efa ohatrany hoe efa zavatra naturel men'Andriamanitra ny vehivavy mihitsiny zany zay zavatra zay. Tsy haiko aloha ny hafa fa raha za zany a tamin'ny fahazazako de tena tsapako tao anatiko tao mihitsiny hoe za rehefa manana tokantrano de tia zao a eto ny fandriana, tia ny chambre ny ankizy a, tia ny anay mivady a. De nefa ny hoe ohatrany hoe kilalao le izy, fa rehefa tonga tia amin'ny fahalehibiazana miaina ao anatin'ny tokantrano amin'izay ianao de tsaroanao ilay fahazazana hoe tamin'ny fahazazako tokotra ny eny de efa nanao fihetsika ohatran'izao de andeha ataoko ohatran'izao tokotra. Zany hoe vonona ianao ny karakara, vonona ianao hipetraka hoe za tena hoe andraikitra ao anivin'ny tokantranoko karakara ty efitrano ny vadiko ty a. Rehefa tonga izy de mahita ny efitrano milamina, tsisy korotana, mamatana sakafo mafana, voakarakara tsara ny ankizy, mandeha any am-pianarana ara-dalana ohatr'izany. Tambola kely ngamba ny ainatsika vehivavy mihitsy hoe manao kitatara ozy izy, manao kindrindrina, zany zavatra nisy daholo zany. De tena hoe rehefa lehibe ianao de ohatrany tonga de miaina tena hoe manatanteraka an'le izy. Ianao zany nanao anina fotsiny sarisary tany amin'ny fahazazana, fa rehefa tonga teny amin'ny fahalehibiazanao tafiditra ao anatin'ny tokantrano ianao de miaina tanteraka ao anatin'izany. De izay angamba no andraisako fitenenana de mankasitraka indrindra de averina amin'ny tompona ndraikitra ny fitenenana. Amen. Sotranaovana vavy ary mahafinaritra be zany rehefa zany satria mampatsiaro lalao taloha izy ianao. Reny zany karazana formation tamin'ny vehivavy manao tsikonokonona ary mahavariana moa de ny tsikonokonona tsy mba ohatran'ny dinety aty amin'ny vazaha aty amin'ny Tamandroso fa fetiny, fa ny tsikonokonona tena mahandro vary mihitsy le ankizy tamin'izany ary fianarany sady mahandro vary, manao laoka anatin'ireny le vilany kely vita amin'ny aluminium amidiny avy any Ambatolampy moa izy ireny. De tena mahavita sakafo kely, kokoty kely, misy lapoaly kely de mahavita sakafo kely. De izay moa tamin'izany tamin'ny mbola kely de le manao vahiny foana, izay zany vahiny de faly ery zany ny vavy manao tsikonokonona fa manam-bahiny de zay le manao vahiny le mihinan-kanina tamin'izany fa zay tsy mahandro. Ny tiana resahana moa eto de hoe tiana resahana eto de tena voakolokolo le fitaizana, ary zay mahatsara ireny fitaizana taloha ireny tokony mila tehirizina ihany izy ireny, tena manakaiky ny zava-misy tsy hoe akory hoe atao mpahandro fotsiny ny vehivavy, fa misy koa ny lehilahy mahay mahandro, fa tsy fa hita taratra sady zany le fikolokoloana hitantsika tao amin'ny obolana totoparika amin'ny telopolo hoe tena manomana sady izy ny vehivavy de manomana sady no hoanina ny apito sy ny karazany, fa voahomany amin'ny andro mamantonany izy de efa manomana. Ary niany zavatra navarina fotsiny de zao tamin'ny zanako rehefa teraka de varina mihitsy ahako satria rehefa mitomany le zaza mbola mena vavy iny de varina fa vadiko mitaitra ho azy. Efa taitra mitrotro izy efa mitrotro izy mampinoana zay vao taitra indraindray de eo foana lasa nieritreritro hoe ary tena ny vehivavy manana hery hafa mihitsy napetraka Andriamanitra mihitsy ngamba le tena hoe amelona, tena amelona mivantana, misy firaisana be mihitsy eo amin'ilay zaza sy lay renin'ny zaza zany, satria mbola vao mikofoka de efa taitra izy. Fa mety misy lehilahy ihany koa manana zay toetra zay, fa de raina ihany koa zany ny lehilahy zay manana zay toetra zay. Fa eto zany mba tiako resahana hoe nisy niarany tsindry lena kosa aloha ny vehivavy, matodsika nijery an'ilay vidéo teo de tena niady mafy ny vehivavy hanana ny zoany fananiny, satria nisy niarany tsindry lena, nisy niarany herisetra, nisy niarany tsirariny. Eto mihitsy zany mba te ametraka fanontaniana na hoe mangataka ny vehivavy sasasasany zay afaka mijova olombelona kely mikasika an'izany hoe ny tsirariny manjo ny vehivavy, ary ny vehivavy rehefa azo tsirariny de tena misy manapa-pahefana mihitsy satria rehefa misy moa ny mpanaraotra rehefa hoe kelikely hery ianao de avy izy manaraotra. Afaka amintsika ve afaka manohy eo amin'ny lafin'izay sy manamafy izay voalaza ny herisetra miatra amin'ny vehivavy ihany koa.
araka ny efa fantatra hatramin'izay. Misaotra anao Rana Dahery nametraka an'izay fanontany izay. Misokatra ho antsika ny fitenenana ary alohan'ny andraisako fitenenana kely. Menantsika ny fitenenana tompoko raha misy efa vonimbonitsika ary. Ny hoe andro ny vehivavy izao fijoro fahampolombelona zany manarika an'izao fotoana izao. Zavatra niainako tao anatin'ny tokantranoko moa zany dia anisany hoe vehivavy niaina tao amin'ny fanitsakitsahana tokantrano, voahitsakitsaka ny tokantrano, dia nefara tamin'ny fisarahana moa dia tao anatin'izay dia tsy maintsy niezaka, tsy maintsy nitady hevitra hoe inona no atao, ianao mamelon-jaza. Dia izay zany zavatra tiako tenena avy hatrany hoe ny vehivavy dia natao hiatrika zavatra, natao hiatrika foana na inona zava-misy na inona zavatra miseho, dia vonona foana ny vehivavy hiatrika hatramin'ny farany. Dia anisan'ny tena hoe oza hoe tao anatin'ny saiko sy ny eritrereto hoe tsy maintsy tafitako ny zanako, tsy maintsy vitako ny zanako. Izany hoe ny vehivavy zany dia natao hanana herim-po, herin-tsaina matanjaka. Dia tao anatin'izay moa zany dia tsy maintsy nitady hevitra hoe inona ny hamelomako ny zanako, satria mbola tao anatiny hoe mbola nitaiza kely nampinoany mihitsy na zany no ny saram-panambadiana. Milasy aiza no ahitako asa, aiza no ahitako vola hamelomako ny zanako, fa tsy maintsy tafitako ny zanako. Misoroko an'Andriamanitra moa fa nanokatra lalana ho ahy izy dia na dia hoe mafy tamiko aza ny fampisaraka tamin'ny zanako, satria tsy maintsy hoe nandeha niasa taty ivelany ary hatramin'izao moa zany mbola miasa taty ivelany foana, zany hoe efa ho 10 taona mahery zany noho ny tsy niarahako nipetraka tamin'ny zanako, fa no izay herin-tsaina tato anatiko izay hoe tsy maintsy tafitako ny zanako, tsy maintsy ataoko izay itoviazan'ny zanako amin'ny zaza rehetra, hoe mianatra sahala amin'ny zanaky ny malagasy rehetra. Dia nandeha niasa tany Liban nandritra ny 10 taona teo zany ny tany Liban. Dia amin'izao fotoan'izao moa zany aty Fransa indray. Dia nisy fotoana moa zany ny zanako rehefa tafitako ny zanako voalohany tena hoe soroko an'Andriamanitra fa efa nahazo ny asany izy gendarme tamin'izay fotoan'izay fa efa maty moa izy. Dia ny zanako faharoa koa nivoaka Soamatsara, natao mariazy, manana ny tokantranony ara-dalàna izy amin'izao fotoan'izao. Dia izay zany anisany tena hoe herim-po tao anatiko mihitsy hoe ny zanako tsy maintsy tafitako, ny zanako tsy maintsy ataoko izay itovizan'ny zanako amin'ny zanakany olona rehetra. Dia na ny vadiko zany dia tena hoe amin'izao fotoan'izao izy dia tena hoe tena miaiky anao aho izy. Tsy hoe fireharehana zany izahay, fa tiana ambarana hoe na inona zavatra atrehan'ny vehivavy dia vonona foana ny vehivavy hatramin'ny farany, tsy mitsoaka andaharana zany mihitsy fa vonona hatramin'ny farany. Izaho zany anisany hoe ampanetretena lehibe ny tenenako sy ampaherezana antsika vehivavy, fa tena tato anatiko ilay hoe manana herim-po, manana herin-tsaina. Ampiasaiko ny tanako ty tanako ty zany dia ampiasaiko amin'ny fomba madio ho an'ny zanako. Fa misy koa ny vehivavy hoe amina zavatra hafa no ampiasainy hamelomany ny zanany, ahatafitany zanany. Fa zaho kosa dia tena hoe ty tanako ty no nampiasaiko tamin'ny fomba madio, herim-po, herin-tsaiko izay moa zany efa tena hoe ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao, dia tena zay mihitsy no ny ainako na tafitahako ny zanako. Dia tena hoe mampahery antsika fa na inona zava-misy ainantsika vehivavy
efa ao anatintsika, efa nataon'Andriamanitra ao anatintsika hoe isika vehivavy dia tsy maintsy hiatrika zavatra. Tena fa ohatran'ny hoe naturel ilay izy satria isika vehivavy anisan'ny voaozana tany am-piandohany tamin'ny andron'ny Adamaseva. Rehefa latsaka tao anatin'ny faotana izy dia voaozana. Dia hany ka manana herim-po sy herin-tsaina hatrany hoe ampiasa ny herim-po, ampiasa ny herin-tsaina. Mampahery antsika vehivavy ianao manana herim-po sy herin-tsaina dia tena tanterao amin'ny fomba mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Mahereza hatrany ny vehivavy tsara, ataovy tena hoe vehivavy tsara ianao miendrika ny filazantsara ny Kristy. Izay zany no fijoroana vavolombelona kely mba ho ampaherezana vehivavy ao anatin'izay fankalazana ny andro ny valomarsa izay fa isika vehivavy efa manana ny zontsika. Tany aloha tsika no hoe verzo, afaka manao izay tiany atao ny lehilahy, afaka manao izay tiany atao ny olona amintsika vehivavy, fa tsy amintsika intsony izany amin'izao fotoana izao. Fa tazomy mahavehivavy ianao be herim-po sy be herin-tsaina ao amin'i Jesosy. Dia voninahitra moa an'Andriamanitra rery ihany dia mankasitraka indrindra atao anatin'izay fijoroana vavolombelona izay nankasitraka antsika rehetra ny aina. Ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra. Amen. Ia, mandram-piamakomantsika moa zany afaka manangan-tanana kely ianao na afaka manoratra kely eo ambany eo raha ohatra ka somary sahira kely na ny amin'ny fanokafana ny micro sy ny ohatr'izany. Indray fitenenana kely mikasika an'izay fanontanianao izay raha natahery. Izaho moa zany ny tenako dia vehivavy mbola tsy manambady fa kosany niaritra zavatra mafy teo amin'ny fiainako manokana zany. Tamin'ny fahazazako hatramin'ny fahatanorako tena niaritra zavatra mafy ary tena hoe tena herisetra zany niaritra tamiko. Resaka vono, daroka, be dia be ny zavatra niaritra taminary. Tao anatin'izay dia ny zavatra tsapako hoe very mihitsy ilay asina maha olona anahy zany. Satria efa zatra n'ilay ohatrany hoe tratran'ny tsindry azo lena foana zany hoe voavono foana na voadaroka foana na tsy manana ny zoanao mihitsy ianao. Mbola kely moa za tamin'izany dia tsy mba manana an'izany hoe zoa zany zoan'ny ankizy zany tsy mba nananako satria hafa mihitsy zany amin'ny fiainako. Tsy mba niaina tao anatin'izany hoe lalao ohatrin'ny ankizy rehetra, tsy mba niaina tao anatin'izany hoe fahatanorana tena hoe niaina tao anatin'ny fahatanorana tsisy an'izany tsindry azo lena zany. Fa presque tena hoe misy zavatra mafy be dia be zany lalovako teo amin'ny fiainako ary tena mafy tamiko mihitsy ilay izy ary tena namafy tanteraka mihitsy ny identitéako amin'ny hoe mahavehivavy anahy zany ilay izy. Ohatrany hoe tsy menatra ny amin'ny tenako, menatra ny amin'ny zavatra ataon'olona anahy sy ny ohatran'izany dia ohatrany hoe tena tsy haiko hoe izany ve ilay hoe tratran'ny tsindry azo lena satria tsy dia hisy olona intsony ianao no ny zavatra izay niatra taminao. Dia lasa ohatrany hoe tsy dia izaho moa teo amin'ny fiainako ohatrany hoe tsy dia considéren'olona loatra ny fisiko ohatrany hoe dia efa considéren'olona zavatra hafa mihitsiny dia amiko izany tena hoe niaretako daholo izany zavatra izany hoe niaritra ny vono, ny daroka, ny abuse ny rehetrarehetra izany zavatra izany nieretako daholo ary tsy vitan'izany ihany fa tena hoe tsy fantako intsony ny momba anahy ary tsy vitan'izany ihany fa hatramin'ny fahakelezako izany ka hatramin'ny fahatanorako dia niaritra an'izay zavatra foana ary izy koa fa hitako anatin'ny tokantrano satria ohatrany hoe ny mamako izao dia mandalo vono daroka ohatrany mahazo anahy ihany koa satria moa izany taizandray kely dia niaritra an'izay konkoa izany ny mamako dia ohatrany hoe mbola kely dia arak'ilay ohatrany fanontanianao teo hoe mikarakara ny vehivavy, mamela ny vehivavy. Mbola kely za tsy mbola hoe niteraka ny ohatran'izany, tsy mbola malala an'izay hoe resaka tokantrano sy ny ohatran'izany fa mbola kely zany dia ohatrany hoe efa nanampy amin'ny mamanay foana mivarotra, miasa, mitady vola satria hitako foana zany ilay vono sy daroka mahazo amin'ny mamanay ohatrany satria ohatrany hoe ny vehivavy ny mamelona ny lehilahy tao an-tokantrano zany. Tamin'ny tokantrano misy anahy
ary dia tena hitako ny fangiry-firinana azo andreniko dia lasa ohatrany hoe nisy impacta taminay ilay izy dia lasa koa zako lasa tena nanampy be mamanay zany taty aoriana tsy tiako hoe hovovony indray mamanay na hovovony indray za dia lasa manampy mamanay zany mamelona io dadakeliko io zany dia hitako hoe ohatrany hoe tena amiko zany ilay izy tena tsindry azo lena ve zany ny anaran'izany fa zany zavatra ny ainako dia tena ohatrany hoe mafy be taminay ilay izy fa isaorana ny tompo moa hoe nanafaka tao anatin'izay rehetrarehetra izay ny tompo dia marina fa maro ara ny zavatra lalovako zany dia naseho amin'i Jesosy foana ny identitéako rehefa tonga tao amin'i Jesosy aho hoe ianao alalo imasoko ianao be finaritra sady tiako ianao zao zany hoe ny identitéako zany tao amin'i Jesosy nanangana ny maha olombelona anahy nanangana izay maha vehivavy anahy izay satria efa tsy miconsidere ny tenako intsony noho izay tsindry azo lena nahazo anahy teo amin'ny fiainako izay dia io saorako ny tompo moa fa tafavoaka tao anatin'ilay izy ary miaina normal ohatran'ny olona rehetra amin'izao dia saorako an' Jesosy hoe tafavoaka tao anatin'izany ady mafy izany ihany izay moa ny andrasako fitenenana fa lava dia lava raha ho tohizana eto ihany ka dia asa raha misy andray fitenenana tsika izay manaraka mivantana menantsika ny fitenenana tsika vehivavy tsara mety hoe niatra tao anatin'izay ihany koa ianao na tamin'ny fahakelezanao na tamin'ny fahatanoranao na tamin'ny tokantranonao mihitsy koa aza misalasala mandray fitenenana tompoko dia mandra-pamilayntsika fitenenana dia averiko any aminao angamba aloha natahery ny fitenenana rehefa vonona koa raha natafaly rakotsizafy moa zany dia misokatra ao antsika ny fitenenana izy tia moa tiana ho zarazaraina fa no resaka betsaka satria da za zao mino an'izay tantaran-dralambavy isan-tany izay dia tena malahelo be mihitsy satria mahombotra ny iray mieritreritra an'izao satria efa tonga ny atao hoe fankalazana sy ny fanomezana ny zoan'ny vehivavy na atao hoe zoan'ny ankizy ihany koa dia mbola misy ihany ny zavatra tahaka an'izany dia izany hoe ilay mamelona indray no hiaran'ny habibiana hiaran'ny herisetra amin'izao fotoana izao tsika miteny izao mino fa mbola misy any mbola tratran'izany atao hoe tsindry azo lena habibiana fanaovana herisetra zany ary nakalazaina azy izao andro iraisam-pirenenan'ny vehivavy izao mbola misy vehivavy mijaly any hiarany tsirany anoany izy ireny dia mila hoentintsika ambavaka ihany koa satria mety ho anisan'ny fiangonana izy ireny mety anisan'ny mpino izy ireny mety manambady tsy mpino izy ary mety anisan'ny mpino izy ireny manambady mpino kanefa mpino tsy nandresy ny vadiny dia be da be ny azo resahana fa alonga maloha sokafako amin'ny hafa ny resaka satria mino aho fa manakolazaina betsaka tsika raha manodidina izay resaka efa enitsika teo izay iny ary maray fitenana kely angamba rotraka sitrakareo manaitra sy makasika amin'ny fotokotra ny témoignage nataony anabavy Chantal teo ary zako moa zany dia anisan'ny zaza nitezaina tao anatina tokantrano korotana ary tena nahita ny jaly ary hatrany am-boka mihitsy ary dia fa hatrany tambery anatin'ny saiko mihitsy ny fijalian'le reniko zany miady amin'ny vadiny izy raha tao moa sara vady ary vady faharoa no raiko tamin'ny tokantrano mamanay satria rehefa teraka anankitelo le raikelinay zany toko hoe ray be ngamba ny lazanako satria le ray voalohany zany miala dia niditra le faharoa ny dadako dia niditra koa fahatelo zany hoe tena jaro mihitsy ny mamanay tena tokantrano dia saika le zanaka no zaka mivokatra le izy dia isaorako an'Andriamanitra lehibe moa satria sokafin'Andriamanitra ny maso hoe hafa mihitsy ny tokantrano manana Kristy zany dia isaorana toko hoe nanompiana koa moa mamanay taty aoriana rehefa mandalo sedra mafy be tahaka izany tamin'ny fiainany ny mamanay raha tava ihany tsara tsy tsy fahalalan'olona moa zany fa mampalio fotsiny hoe ringana ny oloko tsy fisiany fahalalana fa dia arahantsika ny fisiany andro tahaka izao zany ampahafantaran'Andriamanitra antsika ny
ny sitrapony fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy saraka mihitsy ny mpivady. Raha sitrapon'Andriamanitra dia tokony ho manaiky ny vadiny raha vehivavy araka ny filazany Efesiana 5 zany 2:20 dia mahafantatry ny rehetrarehetra rehefa kristianina ianao ka mamaky baiboly makatony ny ten'Andriamanitra dia hoe raha vehivavy maneke vadinareo. Dia tahaka ny anekeny fiangonana any Kristy. Zany tiako ambara zany raha manaiky ny vadiny ny vehivavy rehetrarehetra dia ny fitiavan'ny Kristy misy ny modèle. Fitiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolora ny tenany ary izay vokatry ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana satria aza hoe fa Kristy talohan'ny fisitsika fiangonana izay ambara fa ny fiangonana no vady ampakariny Kristy. Ka raha vady ampakariny zany tsy ho vonoiny mihitsy na ho daroana na ho ampijaliana fa kosa any amboloana dia efa napetraky ny tompo hoe raha vehivavy maneke ny vadinareo. Dia tahaka na aneke ny fiangonana any Kristy fa ny mampahelo ny fiangonana ireo bedibeny tsy manaiky ny Kristy. Misoratena fotsiny izy kristianina fiangonana kristianina fa ny ataony ihany ny ataony, ny fitafiany ihany ny tafiany. Zany hoe fitafiana netiny avy any amin'izao tontolo izao iny ihany mety ampiangonana. Ny fomba fanaontany amin'izao tontolo izao ihany na ny zava-pisotro na ny hanina tiany hohanina ihany sy zay fitafy tiany tafiana izay ihany mety eo ampiangonana. Zany hoe tsy manome voninahitra ny Kristy izy, tsy matahotra ny Kristy koa tsy manaiky ny ten'Andriamanitra araka ny nambara hoe raha vehivavy maneke ny vadinareo. Ka io dia manomboka ao tokantrano. Raha manomboka ao tokantrano ny vehivavy no manaiky ny vadiny ao amin'ny tompo mazava azy kristiana izy satria tsy hoe misorotoaka ny vadiny na mijangajanga dia ekena fotsiny fa olona kristianina ndraisany eto. Zany hoe tombotsoan'ny olona rehetra zany zay manaraka ty fantaranaty no manomtena ho an'ny Kristy hiditra ao anatin'ny hoe mpianakavy foana zany tena raha misy ny ataoko hoe sambatra dritra dia ny olona ao anatin'ny fianakaviana ankonan'Andriamanitra. Voalazan'i Petera voalohany 2:2 zany hoe fa ianareo kosa zany dia fanjakam-pisolo olona fidian'Andriamanitra ho an'ny tena firenena masina. Ny fahamasinana io zany tena takin'Andriamanitra io ary anisan'ny nananganan'Andriamanitra ity fiangonana agape maneran-tany ity ohatra dia hoe aseho manamboatra fitoerana masina ho azy dia olona ho aminy. Le fitoerana masina zany tsy inona fa ny fotsika ary anatin'ny fotsika io ao ny toerana masina indrindra. FMI moa filazako azy FMI fitoerana masina indrindra. Ao Andriamanitra zany manao rendez-vous aminao fa Andriamanitra koa manana ny fony zay idirantsika ao aminy zay mahatonga ny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy ao aminy dia olom-baovao izy. Raha misorotoaka anao taloha mpijangajanga mpangaratra mpandainga mpamono vady rehefa tonga ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Zay mahatonga ny hoe raha lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Zany hoe misy modèle zany asehon'Andriamanitra ho an'ny lehilahy mba tia ny vadiny. Ka raha tia ny vadiny lehilahy koa tsy midika hoe mitsakitsahana hoe ambanimbaniany le vehivavy. Tsia lalàna na fampianarana nataon'Andriamanitra mihitsy hoe raha lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana zay vady ora-pakarina. Ka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana dia nanolorany tenany hamonjy azy fa tsy ianao indray ny velomina dia tsy vita hoe ianao velomina fa ianao indray no midaroka sy mamono na ny vady na ny zanaka tahaka ndanjona hospitaly tsy rariny kosa ary zay indrindra mahatonga ny vehivavy miady zo amin'ny lehilahy, miady zo mba hitomban-dahana hoe mafy loatra ny manjoa anazy, mafy loatra dia mitraotra izy. Fa raha manaraka ny ten'Andriamanitra sy ny toromarika amin'ny baiboly tsika raha ratsy ny vavy tsy hisy tahaka an'izany hoe vehivavy manaja ny vadiny, manaiky ny vadiny amin'ny zavatra rehetra io ary raha lehilahy tia ny vadiny tahaka ny fitiavan'ny Kristy fiangonana ka nanolorany teny hamonjy azy. Dia izay no mahatonga antsika mianatra ten'Andriamanitra, mamaky ten'Andriamanitra, mizara ten'Andriamanitra satria io ny rano fanadiovana amin'ny teny mba hahamasina azy mba tsy hisy petipetina na fiketriketrona na tahaka ny fiangonana malaza. Tsy hoe nitady lahy tsika na nitady voninahitra fa tia hanana tokantrano mahateo ty mahatsiritra tokantrano sambatra dia aloha ny vehivavy raha afaka ny tokantrano mba mena hajany mena hasina mba mena ny
tena hoe mba mendrika azy satria ho ahy manokana moa zany dia tena hoe mitsovaambelona ary tena tiako ny vatoko. Tsy vitako mihitsy ny karakara ny tokantranoko raha vao tsy eo ny vatoko, na ny fiainana, na ny zanako, na ny tontolo ny tokantranoko mihitsy. Raha vao teo izy dia mahatsiaro banga mihitsy. Ary izay mihitsy mahatongan'Andriamanitra ny dakoly atao tsy tsara raha irery raha lehilahy fa no vavovavy sahaza ao. Ka io vavinao io dia hajao io tiavo io fa io ny sahazavanao, tsisy akoatran'io io ny izy dia tiavo izy. Zay ny baikin'Andriamanitra taka ny tiavako ny vadiko. Mino fa lehilahy atao amin'ny akabe dia tia ny vadiny daholo io taka ny tiavako Kristy fiangonana. Ka izay ngamba no azoko ambara mba ho tanteraka amin'ny mpianakavy ny finoana ato amin'izao agape zao ny nampizipijery ny télévision agape dia tsofoko rano no hanana tokantrano sambatra, hanana tokantrano maty eo tia ary hanana ny valerinao no nampitomba-bidinao eo anatrany tokantrano sy ny vadinao ara-tsanakao. Indrindra fa ny fiangonana izay vavolombelona ary fofombady ampakara Kristy tsy ho ela, ho avy tsy ho ela ny tompo. Tehiriziny fahamasinana diovy tsara ny teom-ponao sy ny toem-pananao mombana fa ho avy tsy ho ela mpapakatra ho azy rehetra voninahitra. Amen. Eny ary eoko ny afondray fitenenana ray. Amen. Alleluia. Ia, misaotra anao pasteur Mariona amin'izay fandraisana fitenenana izay ihany koa. Voninahitra mentsika amin'izay Jesosy irery ihany. Tsika ny aparantany sao dia misy andray fitenenana ny vehivavy tsara rehetra avy any aparantany, misy ny avy any Liban, misy ny avy any Egypte, misy ny avy any Verna, ny avy any Dordogne. Menantsika ny fitenenana, misy ny avy any Poitiers, avy any Liban, menantsika ny fitenenana raha misy teny. Raha tsisy moa izany dia ametraka menandrava vola fitenenana ary. Ie, manona fehitano ny tompo amintsika rehetra dia miala tsiny moa fa araka vehivavy renim-pianakaviana ny tena dia misy andraikitra tsy maintsy mbola natao koa fa araka ny voalaza teo hoe mbola tsy maintsy mikarakara kely atao tokantrano dia ny zavatra mety hoe mbola hiaretany vehivavy koa angambany amin'izao fotoana izao mbola betsaka ihany koa ny vehivavy no miaritra agression verbale na mety hoe any am-piasana na mety hoe ao tokantrano dia tena mbola betsaka amin'ny vehivavy tratra mitsindry azo lena ohatrany indrindra moa fa rehefa hoe maditra ny vadiny na ohatra hoe mbola tsy pino ny vadiny na koa mety hoe pino ihany fa mbola misy zatra tsy metimety eo zany dia matetika ohatrany hoe teny madinidinika kely reny isan'andro fa mitambatambatra ry tao anatin'ny vehivavy tsara moa tsika teo ny resaka an'ilay hoe ny teny dia mahafaty dia tena hoe mitondra meurtrissure ny anatin'ny fon'ny vehivavy mihitsy koa zany reny zavatra eny hoe tsindry azo lena izay mety zakain'ny vehivavy ihany koa zany tsy voatery hoe vono ihany tsy voatery hoe zavatra fizika fa mety possible koa hoe moral mety misy amin'izany mihitsy ihany koa any anatin'ny tokantrano dia izay koa zany ny zavatra mety afaka zaraina hoe anisan'ny zavatra mety mahazo ny vehivavy dia zavatra araka ny teny resantsika tao amin'ny vehivavy tsara teo hoe mety mamony dia tena mila ihany koa zany hoe zany tsy misy afa-tsy Jesosy moa zany ny afaka hoe manasitrana sy mampahery ny vehivavy indrindra moa fa ny vehivavy kristianina zany dia afaka miankina amin'ny Jesosy foana dia afaka mitondra mbavaka amin'ny vadiny ihany koa fa afaka mety hoe mifampiresaka ihany koa fa tena zavatra manimba zany ary na ny vehivavy koa ary indraindray envers ny lehilahy dia mety possible hoe manao teny marary, manao teny mandratra fa tena zavatra mila evitena mihitsy zany any anatin'ny fanambadiana anatin'ny couple ny hoe mifanao teny marary mifanao teny manambany sy zavatra ohatran'izany dia androany moa zany andron'ny vehivavy dia tena hoe ny lehilahy zany moa no paherezina ao anatin'izany hoe mba tena hitandrina tsara ny zavatra izay ifampiresana amin'ny vady mba tsy ho tonga amin'izay zavatra izay dia izay ny fandraisako fitenenana nahatra ho an'i Jesosy. Amen. 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 Eo ihany ianao raha vavola samborina kely ianao aloha.
Ia misaotra anao ny amin'izay falim-panontanianao izay arak'izay niteninao teo izay hoe mbola mikarakara kely ianao no amin'ny renim-pianakaviananao dia samborina kely vetivety aloha ianao hamaly an'ity fanontaniana ity amin'ny maha kristianina anao raha vavola raha mijery izany ianao ny vehivavy kristianina rehetrarehetra eto a France moa dia misy ny lalàna hoe ny vehivavy manana ny zoany spesiala mihitsy ny vehivavy eto a France dia ahoana zany ny fijerinao ny vehivavy kristianina manoloana an'izay ve anao tahaka ny satria manko hoe manana ny zoany vehivavy dia tsy azo kitikitihana fa izay tiany atao anatin'ny tokantrano tsy azo ananovana izy satria amin'izay hoe eto a France manana ny zoany vehivavy kristianina ve tokony anaraka an'izay atmosfera ny zavatra misy eto a France izay hoe anao izay tiany koa izy ao anatin'ny tokantrano mety misy manko ny vehivavy kristianina manaraka antsika amin'izao fotoana izao dia inona ny torohevitra manokana omenao an'ireo vehivavy kristianina ireo mety manaraka ny lalàna izay misy eto a France zany na hoe ny zoan'ny vehivavy izay misy eto a France dia ameko anao ny fitenenana to. Ie tsara fipetraka tokoa ilay fanontaniana ary mety hoe tsy ho an'ny vehivavy ihany fa na ho an'ny lehilahy koa ary rehefa kristianina ny olona anankiray dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy lalàna mifehan'ny fanjakan'Andriamanitra ohatran'ny hoe ao amin'izao tontolo izao dia misy lalàna ihany koa mifehan'izao tontolo izao. Ny resaka lalàny tany ianao teo ravavy Chantal dia izany tokoa fa ny olona anankiray zany rehefa tena ao amin'ny Jesosy izy rehefa hozy ny tenin'Andriamanitra hoe nesorina tany amin'ny fanjakan'ny fahamazinana dia nafindra tany amin'ny fanjakan'ny fahazavana dia miova ihany koa ny lalàna mitondra antsika dia ny tokony ho izy zany ny nampahirezako amin'ny vehivavy kristianina hoe raha tianao no tahiana raha tianao hiasa ao anatin'ny tokantranonao Andriamanitra dia ny lalàn'Andriamanitra izany hoe ny dikan'ilay lalàn'Andriamanitra moa zany tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny tokony mitondra antsika ka ny zavatra tenin'Andriamanitra dia hoe raha vehivavy maneke ny vadinareo dia izay zany raha ohatra ka te ho tahiantsika dia miditra ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay hoe manaiky ny zavatra tenin'Andriamanitra dia mampiatra an'izay ao anatin'ny tokantrano. Marina fa hoe amin'izao fotoana izao be dia be ny adzo sy ny sisa fa ny antsika zany dia tena hoe mila manaraka ny tenin'Andriamanitra raha te ho tahiana ary tsy tokony atao ohatra ny vehivavy satria io tenin'Andriamanitra iny tsy mandeha irery io fa eo ambany eo ihany verset manaraka eo na mety verset eo amin'ilay verset eo ihany angamba tsy tadidiko tsara dia miteny hoe raha lehilahy tiava ny vadinareo izany hoe raha manaiky mivadintsika tsy midikan'izany akory tsy hoe inférieur antsika mivadintsika fa pasteur zao nyteny hoe za tena ilaiko mivadiko za tena tsy vitako mikarakara ny tokantranoko ny ankohona izany hoe manandanja zany tsika ao anatin'ny tokantrano dikan'ilay hoe maneke ny vadinareo tsy hoe ataony vadintsika sanatria hoe ahoana re zany tena hoe tsinitsinitsika sanatria zany fa le maneke ny vadinareo dia marika fanajantsika ny vadintsika fametrahantsika ny vadintsika olohany ao anatin'ny tokantrano satria izay ny lazay ny tenin'Andriamanitra ary matoa Andriamanitra mametraka an'izay dia mahasoa antsika izay dia za zany mampahery amin'ny vehivavy kristianina amin'izao andron'ny valimars izao hoe raha tianao mihitsy no tahiana ny tokantranonao raha tianao ho tahiana ny kouplenao dia arao izay tenin'Andriamanitra izay. Ary io moa zany indraindray koa ny olona latsaka amin'ny hoe ka izy ary moa zany tsy tia anahy izy ary tsy mampiseho fitiavana anahy ka za koa zany tsy anaiky anazy fa ny anjarantsika dia ny makatoa ny tenin'Andriamanitra miparatsika ataontsika dia Andriamanitra indray mandray an-tanana amin'ny vadintsika avy eo izy indray miasa fa tena za zany mampahery hoe tsika ihany koa moa zany tsy tokony hanaraka ny fisainan'izao tontolo izao hoe ny vehivavy kristianina zany dia tokony hiova amin'ny fanavozana ny saina fa tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ka raha ohatra hoe zao ny lamody eo amin'izao tontolo izao hoe ny vehivavy indray ny lasa mitondra ny manao any kaskety fa ny ao amin'Andriamanitra ny ao amin'i Jesosy dia raha vehivavy maneke ny vadinareo ary arahana fitahiana izay raha manaiky an'izay tsika. Amen. Amen. Ia makasitraka anao raha vavolany amin'izay valim-panontanianao izay mazava dia mazava dia mino fa misy ho raisintsika ao anatin'izay dia asa raha mbola manana fanontaniana ianao raha nagahery veriko ny aminao indray ny fitenenana to. Ia fanamakisana mbola tokoa mieritreritra eky hoe ny vehivavy moa mahaiza amin'izao tontolo izao no fampiasahako ary raiza misy
vehivavy kristianina volaza ganamamy be indray somary voasaky fisaina misy tontolo zao indraindray ary izay manahirana indray fa tokony miavoza fanavozana ny saina hoe teny misy ato izy matonga teny izay misy foolana zany indraindray fonona makany amin'ny lamody ny fonona makany amin'ny hoe atsara atare sy bika zany avarinana kely sy asa fantasitsika zany atao hoe mpilalao sarimihetsika atao hoe Pierce Brosnan izay malaza be taloha manao hoe James Bond nanambady karazana mannequin be izy io tamin'izay fotoana tamin'ny fatana rano nalaza be ary aveo ilay vadiny dia ohatrany misy aretina nahazo azy zany dia nanjary lasa niova bika tsy mannequin intsony fa simba zany ohatrany simba zany dia nieritreretina ny indraindra teo aloha hoe bika sy tare dia tsy nisaraka tamin'ny mihitsy ty Pierce Brosnan ty fa niencouragé anazy foana tena nitia azy foana dia nametra-panontaniana amin'ny mpanao gazety anankiray hoe fa ahoana mahatonga anao raha mijery ny lazanao sy ny tena hoe maizy anao dia ohatrany hoe tokony efa nilozanao ivadinao eny nandositra tokony fanao ny mpilalao sarimihetsika rehetra amin'ny lazany dia ozy izy hoe ahoana ny andaon'ny vadiko sy angazana nanambady amin'ny bika aman-tarehany fa nanambady an'ilay olona ozy fa tsy mibika aman-tarehy dia rehefa zany fa nandray izao tontolo zao raha malaza zavatra hafahafa izay tokony manakaiky ny marina koa no itsika kristianina indraindray eto zany dia ohatrany tehiteny izy manao hoe raha misy ve fandorovana cadeau ka natao tsara tarehy be ny fonony iny ve no mitondra ny tombam-bidin'ilay cadeau sa ilay ao anatiny dia ohatrany hoe raha simbasimba ve ilay papier cadeau anatiny dia milaza ve zany fa simba ny tombam-bidiny ao anatiny moa ve tsy ny tombam-bidin'ilay tena maizy azy ao anatin'ilay cadeau tena andrandraina fa tsy ilay fonon'ilay cadeau na dia mamirapiratra aza ny papier cadeau izay amosana azy na ny boaty asiana anazy na ngeza be aza ny boaty asiana anazy eto zany ny tena sariana ny saina dia hoe ny tombam-bidin'ny vehivavy dia tena hita mihitsy an'ilay maizy azy mahaolona azy ao anatiny ahoana moa nitso ometsika lanja ny vehivavy rehefa voalaza fa niainga tany amin'ny fiandohana dia hoe nofo tamin'ny nofo taolana tamin'ny taolako na entina lazaina koa zay chromosome mako nalain'Andriamanitra zany hoe fiainako mihitsy ny namoronana ny vadiko dikan'izany zany raha fiainanao mihitsy ny namoronana ny vadiko tena raha ianao zany mikapoka an'io dia marary ianao dia tokony raha mahatsapa an'izay lanja an'izay tombam-bidin'izay dia mahita marina ny toerana tokony metrahana ny vehivavy ihany koa ny lehilahy ary izay ny antony tiavan'ny Kristy ny fiangonana satria nateraky indray daholo ireo fiangonana ireo tao amin'ny fanahany dia azy ihany fiainany isika fiangonana ka tsy ho avelany mihitsy dia eto zany te ampahery ilaza ny vehivavy hoe maherinareo ary tokony fantatrareo ny lanjanareo mba tsy hatonga anareo ho influencer izao tontolo zao fa kolokoloza efa anananareo ny tombam-bidiny izay anananareo lay mahaolona ao anatinareo fa tsy miendrika ivelany za eto varina fa dia tantara kely tantara mampimeny enako azo tamin'ny zanako faharoa zany dia ozy hoe tena nivadiko ny fo amin'ny alina fandeha mba hanampy azy teo ny nahitako hoe tsy mitovy zay fa manandanjaka misy eo amin'ny lafa fitezana satria efa vavy zany endasy mba resiko indray fitezana delibereko izy ianao aza amin'ity herinandro ianao visaka aloha ianao fa tena alao zany mba andraindraiky efa fo ny zaza io dia alao zany hitsangana dia ny fo ilay zaza dia hitsangana resy dia manome biberoa zany dia trotroko zany ilay zaza dia misy fotoana nahavarinana satria efa mitsirepirepy hitsangana fa mba lasa koa azy zany mba nitsangana ihany dia indraisiko ilay zaza tany Madagasikara moa zany dia fonosina misy body fotsy mitsy ilay zaza dia tonga dia indraisiko tao anaty berceau dia nitrotroko dia efa nitrotroko ohatr'izao izy dia ohatrany gaga be fa tany ambany no maneny rehefa nitomany izy any ambany no maneny ty zaza ty mivadika nandraisako azy zany hoe lohany indray ny ambany fa ny tongony indray eto zany ny tena zavatra nahavarinana hoe zany tena izaty mandeha fotsiny fa tsy manana lanjany tsy manana tombam-bidin'olona ivadiko eo amin'ny lafiny zay teo zany ny aiky dia mandeha mbola nitohizana ihany ilay izy mbola
mitaika izy amin'ny aby de trotroko de mety teo an-davarangana de trotroasa de mira de ino izy oeto manaraka anao eva de mandeha le hira de moa tsy zany reny rotsorotsilony le hira niarany totony izay mianaka so ihany fa tamin'ny lamosina ny mijery de voavoaritra eto ambony izy zany reny nirendrika eto zany tega entina ilazana hoe manany lanjany ny vehivavy fa de mampahery anareo reny fianakaviana mety manany lanjany sy manany toabidiny koa izay lehilahy fa manana manokana nareo ary tena apetraka maizy nareo mahereza sy mahatanjah fa ilaina tokoa nareo eo amin'ny fiainanay lehilahy fa tsy mahavita teny zay ary tena miaiky zay fa ianareo no tena hoe manognana anay ataoriana ka mahatonga anay androso foana tahaka ny baraka nitoanany Debora avy ato aoriana ka nitondra fandresena eto moa de Debora nentsika foana ao anatin'ny baiboly fa saka mbatsarotsika izy moa ny anaran'ny vadiny Debora zay tsy re loatra fa ny anarany le mandeha miseho le mandeha de hoe Lapidota zay zany no anarany fa tsy de aditsika resaka izy fa discret be izy fa tantaran'ny Debora sy Baraka moa no resahana tamin'izay nitondra ny fandresena eo lafiny zanak'Israely manafahana meko ny hafa angamba satria fa tokony betsaka ihany miresaka eto na mafy izy na ilaza zavatra hafa na ametraka fanontaniana ihany koa hoe iza hoe no manaraka eto zao tsara resahana so de misy manakolazaina midy micro anao na vavy Chantal ia saotra anao rana taheritra de misy andray fitenenana tsika hatrany aparany tany misy any Mama Vivy, Barbara, Noeline, Ravavy Tany Dolisy be dia be tsika ato fa misokatra ao antsika ny fitenenana raha misy afaka miteny mandray fitenenana raha mbola misy afaka miteny tsika afaka manao témoignage kely ihany koa tsika Ravavy Claudia ny Dordogne moa manokatra micro caméra menanao avy hatrany fitenenana fiadanany tompo anao Ravavy enary faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny andaran'i Jesosy dia manao fiadanany tompo amintsika tsirairay avy dia tena faly miarabantsika vehivavy rehetra maneran-tany dia manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izao moa dia lazalaza ty hoe asan'ny vehivavy ty fa tsy mora le izy satria jorovavolombelona kely fohifohy zao hoentiko ampahirezana ny vehivavy rehetra satria io itsika vehivavy zay efa manana tokantrano dia tena tsy mora le izy tsy mora fa mandalo zavatra be da be zany ao amin'ny tokantrano ao nefa rehefa ianao zany miaraka amin'Andriamanitra ianao ny fiainanao miakina tanteraka amin'Andriamanitra dia hitanao zany hoe manana fiadanam-po anao raha amiko manokana zao ny vadiko zao dia auto-entrepreneur izy sady mécanicien izy dia izy zany tsy mba manana fotoana zany mihitsy ny hoe karakarana ny tokantranonay za koa nefa manana ny asako dia za zany zarery ihany nefa no manao ny zavatra rehetrarehetra ato an-trano fa izy mirava izy rehefa miala eto maraina izy dia mody ny hariva dia ny zavatra rehetrarehetra ato an-trano fikarakarana ny ankizy ny fikarakarana tokantrano dia miankina amiko daholo ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa avy any izy dia za reraka dia ny zavatra hainy dia ny misakafo dia avy eo matory satria reraka eny marina le izy fa izy reraka satria tsy mora ny asany fa be da be ny asany manomboka maraina izy dia hariva vao mody misy amino izy vao mody satria tsy maintsy tena le asa zay vao afaka mody tsy mora le izy za micomprendre an'izay fa ny hoe fotoana anampiranay zany matsapany le izy hoe mavesatra zay
mavesatra nadidy izay andreketako sapany le izy fa noho ny vatany reraka zany dia tsy afaka manampy anahy izy. Nefa zany zaho sura fa misy vehivavy koa mitovy amin'izay kako zay hoe manambady tena tsy manampy mihitsy ny vadiny. Eny manampy any izy fa tsy dia manampy betsaka fa manampy kely zany. Fa ny fiainako ato tokantrano zany dia zaho no mandraikitra ny zavatra rehetrarehetra, na ny zanako ireo, na ny momba zany, na ny sakafony zanako, na rehetrarehetra zany fa ny vadiko dia tonga misakafo matory. Fa zany tsy raisiko mavesatra amin'ny fiainako zany. Za tena vehivavy mahery saina be zao, sady tsy mba miankina vadiko izy fa za tsy dia miankina loatra amin'ny lehilahy. Manam-bola izy fa za tsy miankina amin'ny volany, za miankina amin'ny volako. Ary na za tsy mitady vola amin'ny lehilahy zany, fa tena hoe zay zany ny toe-poko e. Vadiko izy tokony hoe za no miara fa za zany tsy dia tia miankina loatra amin'ny lehilahy. Zay zany efa fiainako mbola kely le izy satria nisy ratrapo tao anatiko tato tamin'ny ray aman-dreniko taloha, satria papanay zany tena nampijalan'ny mamanay, dia nanomboka teo zany zaho tena nanana an'io mentalité io hoe za tsy miankina amin'izany fa miankina amin'Andriamanitra ny fiainako. Dia zay foana ny tondrako ny tokantranoko, fa zay tsy zay efa 10 taona zay mivady mpivady fa za tsy atako mavesatra amin'ny fiainako, na dia zavatra be da be aza no ianjeketako ato amin'ity tokantranoko ity tsy atako mavesatra amin'ny fiainako zany. Za tena mikarakara sakafo tena atako ampitiavana, mikarakara n'ireo zanako ireo tena ataoko, tsy atako mimonomonona hoe zaho rerany ve no anao an'ity, za nefa reraka za tena tsy miankina amin'ny mihitsy ny fiainako. Vitaiko zay vitako, karakaraiko ampitiavana ny sakafo zay karakaraiko. Reraka ny vatako manao repos kely aho, fa ny menimenina amin'ny vadiko hoe anao zany tsy manao n'inona fa misakafo fotsiny, tsy vavako ty ny kombona, tsy mbola nanao an'izany aho. Avelako izy ahatsapa tena, fa zaho vehivavy zaho fa vitako satria za miaraka amin'Andriamanitra. Za rehefa misy zavatra ataoko ato amin'ity tokantranoko ity dia ataoko an'i Jesosy, mijeran'i Jesosy zany zaho amin'ny fiainako e. Dia za na mandalo inona na ataky n'inona za nandalovako, za dia mijoro foana satria fatako fa Andriamanitra tsy mamela irery, fatako Andriamanitra fa miaraka amiko. Ary tena vakivava ny vadiko hoe ity vehivavy ty izy tsy mba mitaraina, ity vehivavy ty tsy mba hoe miseho mahaferin'aina, za tsy ohatran'izany fiainako. Vitaiko zay vitako, raha tsy vitako dia manao repos kely aho. Fa ny tabataba anazy na hitangozotra aminazy tsy fomba, tsy ataoko zany. Za vehivavy mijoro aho, vehivavy mahery aho, mahery satria mahery ilay Andriamanitra miaraka amiko. Ry vehivavy namako isany mety any amin'ny tokantranonao anao mandalo zany situation misy anazy tena be da be lehilahy mety miprofity ny sasany fa mety koa ny harirahany ny sasany fa aza matehitra loatra amin'izay hoe tsy maintsy hoe manampy anay ianao, aza matehitra amin'izany loatra fa rehefa tsy mahatrapatena izy dia vitao ny adidinao, vitao ny tokantranonao, karakarao ny zanakao, ataovy zay vitanao dia ataovy koa zay mila maka-repos koa, anao rehefa mahatsiaro ny tenanao fa reraka. Fa io rehefa miankina amin'Andriamanitra ny fiainanao dia vehivavy mahery anao, vehivavy mijoro anao, ary tsisy manozongozona ny fitonjanao ny tokantranonao. Dia voninahitra iraina Jesosy aina teo amin'ny rahavavy hafa ny fitenenana. Amen. Amen. Makasitraka anao rahavavy Claudia ny amin'izay
fampaherezana ny oentinao ho an'ny vehivavy tena mikarakara ny tokantrano izay ny akamaroan'ny vehivavy moa izany dia tena mikarakara ny tokantrano. Aty andafy aty ny vehivavy dia maro ny vehivavy miasa, tena miasa daholo ny akamaroan'ny vehivavy aty hoe miasa any avelany izany misy asa ataony, fa ny akamaroan'ny vehivavy sasany ihany koa dia ao anatin'ny tokantrano izy tena miasa mafy dia indraindray ohatra tsy dia considéren'ny olona loatra ilay hoe vehivavy ao anatin'ny tokantrano mikarakara ny tokantrano. Dia tena zava-dehibe nefa ny fisian'ny vehivavy anankiray ao anatin'ny tokantrano satria mandamina ny zavatra rehetrarehetra ao, ny sakafo, ny ankizy, ny pasika, ny sasalamba, izany rehetrarehetra izany raha tsisy vehivavy ao anatin'ny tokantrano dia tena tsy normal ny zavatra hita ao. Fa izay moa izany no hoentintsika mamaraparana angamba ny fandaharana tamin'ny mikasika ny amin'ny valimasy ny vehivavy tsara, misaotra antsika rehetra vehivavy tsara izay tonga tamin'ny fanasana izay natao tamintsika, dia misaotra ny amin'ny fanazavana ny torohevitra nomenareo fa tena mampahery ny vehivavy indrindra maro ny mijaly ampanambadiana any ambadimbadika any dia izao fandaharana izao dia tena hoe anangana tanteraka azy ary amerina indray ny fifankatiavana izy mivady misy mijaly misy ny mety hoe tsy considéren'ny vadiny mihitsy ny fisiany ao anatin'ny tokantrano dia mino fa nahery izy tamin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ka alohany anakatona antsika tanteraka ny fandaharana raha nadahy sao dia misy hafatra tianao manokana spesial ho an'ny vehivavy rehetra tafavory reto sy ny vehivavy manaraka antsika amin'izao fotoana izao dia ho faranantsika amin'ny fotoana dia afaka tonga dia farananao amin'ny vavaka raha nadahy. Amen. Eny amin'izao vavy inona moa no hafatra fa dia betsaka ny hafatra ataon'ny vehivavy teo fa mampahery angamba no azoko ilazana satria aoka hijery ny tena tombany ny lehilahy, hijery ny tomban'ny vehivavy araka maizy azy ny lehilahy, ary aoka koa ny vehivavy ahafantatra ny tena tombany ao aminy mba ahafahany mandray ny andraikitra tokony sahany satria rehefa tsy fantany ny tombany ao anatiny, tsy fantany tena maizy azy sy ny habean'izany tombany izany dia matetika izy miaotra eo am-panatontosana ny adidy sy andraikitra tokony raisiny. Zava-dehibe ny ataoko hoe fijorana vavolombelona izay nataon'ny ranavavy farany teo ihany koa izay tena nampiseho fa ny antony anaovan'ny adidy any aman-draikitra eo anivon'ny ankohonany dia nataony toy ny atao amin'ny Kristy izany, nataony toy ny atao an'Andriamanitra izany dia manjary feno fitiavana be izy manao izany ary izay dia efa mampiseho fahady ilay fahazavana, ilay manaitra hoe mamirapiratra fa ahoana mametra-panontaniana inona no ananany mahatonga azy manao toy izany dia satria manana ny Kristy ny tompony sy mpamonjiny izy. Isika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao dia aoka anana ny Kristy tsika ao anatintsika mba hitombona ny tsara ny atao hoe tombam-bidiny tsirairay na lehilahy ianao na vehivavy ianao dia tsy misy samihafa izany fa ny zava-dehibe dia aoka ho olon'ny Kristy ianao mba ho olom-baovao, olom-baovao izay manana ny tombam-bidiny, olom-baovao izay manana ny fatahorana ny Jehovah, olom-baovao izay manana ny Kristy ho tompony sy mpamonjiny ho Andriamanitra, olom-baovao satria tsy mpanatao tanana fa fiporon'Andriamanitra ny tsirairay avy ao anatin'izany. Zanak'ilay mpanjaka ny mpanjaka, zanaka mpanjaka tsika, zanaka vavy mpanjaka, zanaka lahy mpanjaka, aiza adino fa ilay mpanjaka ny mpanjaka no raitra, no dadantsika, no renitsika dia iray dia ilay mpamorona ihany no tompontsika sy Andriamanitsika, ray aman-drenitsika, zanaky ny mpanjakantsika, tombam-bidy lehibe zany ary aoka fantatritsika satria mahazanaka atsika dia ahafahantsika manohy ny asany, fananantsika ny fahefana rehetrarehetra efa napetrany teo filatanantsika, mitohy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mandroahy ny devoly, manasitrana amin'ny marary,
ataovy daholo izay ahafahana mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ary ny ahafantarantsika fa Kristy mivelona ato anatintsika dia ahafahantsika mandroso, mandrodana na mandahinina na mandany Jeriko na mandan'iza no ny eo amin'ireo misakana ny lalantsika dia mandrosontsika satria tsy refintsika fa Kristy no mombantsika hivavakantsika. I Jesosy Kristy tompo mpanjakanay, misaotra anao zay no fanatrehanao masina teto amin'izao fandaharana izao satria raha tsy ianao ny teto dia tsy totosa izao. Hitanay tokoa Jesosy ny vokatr'izao fandaharana izao, ny lanjan'izao fandaharana izao satria betsaka ny marina voalaza teto. Nahafahana namantatra ny tena atao hoe tomba ambidiny ny vehivavy. Nahafahana namantatra ny atao hoe tena tomba ambidiny ny zanako sy ny asan'ny tananao izay adidinao. Ary tsisy arombaka eo am-pelantananao fa arovinao avokoa ny sainay, ny vatanay, ny fanahiny zanako. Zany ny tomba ambidinay Jesosy ary fantatray fa izahay dia manana ny atoranao ka miasa zay ampandrosonanay banday ny fanjakana. Miasa zay satria ianao miasa. Dia tsy mifandalovanay eto amin'izao tany izao tsy hoe noho ny fiterahan'ny ray aman-dreninay. Fanampiasainao fotsiny ireny fa noho ny fieritreretanao ny mba hampisy anay eto amin'izao tany izao, mba handraisanay anjara ampandrosonanay banday ny fanjakanao, mba handraisanay anjara ihany koa ny fanafainganana ny fiavianao, mba handraisanay anjara ho fahazavana sy fanasany tany eto amin'ity izao tontolo izao. Satria mila avozina ny tany izay potika, mila avozina ny taranaka ankehitriny izay potika noho ny asa mainty ny Satana. Dia noho izany dia nampandalovinao anay tonga teto amin'ity tany ity sy izao fiainana izao zay mba ho tena hiasa mihitsy ho anao satria betsaka ny vokatra fa vitsy ny piasa. Misaotra Tompo satria anio dia nampahafantarinao anay fa mana ny maizy anay izahay satria ianao ny velona ato anatinay fa tsy izay intsony. Ka tomba ambidy manao ahoana re no ahafahanay mametra n'izany hoe tomba ambidinao zany zay velona ato anatinay. Raha ianao ny velona ato anatinay, tomba ambidinay tsy voafetranay satria lehibe loatra ianao Tompo. Ankehitriny dia aiza miala aminay fanahy masinao fa mitoera aminatinay. Aoka ny fiainanay ho tantaninao, anjakanao fonay sy ny fiainanay mihitsy mba tsy hampalahelo anao fanahy masinao zay toetranay sy ny fisainanay sy ny fiteninay sy ny fomba fiainanay sy zay rehetra ataonay Tompo. Aoka mivoninahitra anao hatrany. Mametraka eo am-pelantaranao zao televiziona izao zay Jesosy mba ho tena fantsona ihany koa, fantsom-pitahiana ho an'izay miaino sy mijery. Ary ho an'ireto vehivavy tsara ireto zay manaly teto, tonononay ny fiadananao amin'izy ireo. Dia tahio izy ireo tantany, jereo manokana ny fiainany fa milanao dia milanao izy, fa miasa fantatra izy ireo ka milanao fa raha tsy eo ianao dia hiasa foana izy. Fa raha eo kosa ianao dia fandresena, miampy fandresena foana ny fiainany. Raha manambady tsy pino izy dia tsy maintsy ho pino zany ray androany satria mitoetra tsara izy. Dia raha laza ny atolotra anao Tompo Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana namonjy sy nanokatra ny lanitra ho anay. Manao rery ihany no voninahitra amin'ny taloha ny mandrasa. Halleluja. Amen. Amen.